Farhan ya. Abi Farhan.
itsangana isika. Ivavakintsika ho an'ity fivorena ity apetrakintsika amin'Andriamanitra miaraka amintsika eto Andriamanitra itsangantsika tompoko. Makasitraka anao manokana izay Andriamanitra nekisy tsy mitsangana tsy mitsangana nekisy fa mipetraka. Ianao tompo nomeny voninahitra amin'ity androany maraina iteny. Mametraka an'izao fotoana izao zahay eo ampelantananao Andriamanitra. Ta io manokana Andriamanitra ity fivorena iteny. Samy mivavaka rarasiana avy. Manana faniriana sy etaetana. Anao ny voninahitra sy ny tery. Laza mandrakizay. Matoky anao zahay. Manantena anao zay tompo. Miaraka aminay eto anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raina io avondrindrianao ary ambo inizao rehetra izao hoana unisa Tsika barazana raina eo ampindrimina raina eo mandroso ny pasteur itarik'izy ianao ary ambony zao rehetra izao mafimafy tompoka azavaty hoana ny sotra. Alleluia. Toerana topika. Salama daholo. Alleluia. Voaloha teny dia sorana an'Andriamanitra izay silany mamina izay mbola maty izao atsika ka nahafahana fanatitava manatrika ity fivohina mahafinaritra ito vatomandry ity. Alleluia. Isoran'Andriamanitra izay mbola mametsika fotoana ary tsy adinany koa saotra andreo ray aman-dre tompona andraikitra nanome anjara biriky ahafahana hitondra ny hira fiderana ho atsika hitarika atsika ao amin'ny hira fiderana ary mialohan'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Faly mifanartava amintsika ry zanak'Andriamanitra rehetra ary ny fanirianay dia hitondra fandresena lehibe ho atsika izao fiaonantsika eto vatomandry izao. Alleluia. Ho famangin'Andriamanitra hitondra fandresenanay izao famangin'Andriamanitra izay ohatra antsika izao. Hoy Andriamanitra Josefa nilaza tao amin'ny rahalahiny manao hoe amangy anareo tokoa ny Jehova ka hitondra anareo hiala ety Egypta. Izany hoe ho afaka amin'ny fanandevozana. Famangina mitondra fahafahana. Alleluia. Namangy ny tsara Andriamanitra dia nanafaka fahadisom-panantenana. Ho afaka ny fahadisom-panantenanao. Ninninona izay nampandisy fanantenananao. Ho afaka izany satria amangy anao ny Tompo. Alleluia. Izany no ela fandrosika hideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Andeha namafy hatrany eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia ao amin'ny firana 8:7 hoentsika namafy ny fanompoantsika ny Tompo fanoloran-tena amin'izao fotoana izao. Alleluia. Na firy taona nahavitanao batisa. Ngamba mety ho fadinidininao zany.
Angamba ila loatra ka nandiaty batisanao raha mety tsy saronao intsony fa androany tiana mafy an'izany eo anatrehan'ny tompontsika irira latsana bavy ny lokaloka zay efa nataonao ny voady zay efa vitanao no ny alavitry ny lalana mety reraka ianao nefa tsy niteny manao hoe tsy misy fanantenana velim-panantenana ianao androany fa vonina na mafy indray ny fanompoanao an'Andriamanitra. Alleluia. 7 sy 700 amafisiko anio e fa mbola an Jesosy aho. Alleluia. Vonina vera latsana bavy 7 sy 700 raha makasika anao zany sandrato ny tananao. Amavi siku anifa bulani se sosial isinu nisulua kana kasia dompuo ewadilan we amiku nasimi simaru hai wadananda. Alleluia. Ino tsika lumpion zava-maniry marina fa mbola tsy nahita maso azy nefa sambatra ao satria sambatra ny fanahiko sambatra sady ny fanahiko amin'izao fotoana izao. Alleluia. Andiny faharoa. Arina pambulasina itama asuazia defasa batasa apekaro ara ni videra na wanadema tumpo ewanila na mime ewanilana nutue amamikyo kasimili simaru maereza ira latsa na bavy simisy maromba kasi eo atanany tompo. Alleluia. Sara ny eo anilanao mahafatahotra toerana azo antoka sy ravany tafioatra terahina ny tompo. Vela isi sabata akan toeranao eo amin'ny fiainako. Alleluia.
atao fitaovanao. Sivy amby telopolo sy sivinjato mangatay ianao amin'ny tompo hoe tompo atao fitaovanao. I Andriamanitra dia nanome fampanantenana manao hoe ataoko divy misy vaovao misy ny maranty ianao, ivelo tendrombohitra ianao. Ry ralatsana bavy, jereo ny olana eo alohantsika tsiraray avy. Ny teny fikasan'Andriamanitra dia milaza manao hoe iza mo ianao ry tendrombohitra avo, ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Zerobabela ianao. Ary misy ansoanso amin'izay manao hoe fahasoavana, fahasoavana. Ny fahasoavana eo aminao ry ralatsana bavy no androdana ny rindrina, na ihany koa napotika ny blokazy misakana eo alohan'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny olana, ny tendrombohitry ny olana aravinao noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Rava ny finoana ao izany. Halleluja. Noho izany ho ity mpanao hira manao hoe atao fitaovanao. Halleluja. Ho fitaovana mahery ianao, fitaovana norotolo ny tendrombohitra ianao, fitaovana ny ravina ny zavatra sarotra rehetra ianao. Sivy amby telopolo sy sivinjato atao fitaovanao. Irinao ve zany? Irinao ve zany? Da hoary ataontsika ny fiainana. Eo akakinao tompo no fanireto, ho fitaovana tsara an-tanana, ampeo ao lavorary ny fanompoto, akaikinao tompo olo masara. Avetsika ndray mandeha ny andiny voalohany io. Akaikinao tompo no fanireto, ho fitaovana tsara an-tanana, ampio ao lavorary ny fanompoto, akaikinao tompo olo matsara. Tompo! Tompo laisoa wakakina bahua mikyotupo itanana. Halleluja! Awaria warimu labulau, abuabia wabimulida. Halleluja! Oko fitaovana mahomby sy mandesika ry ralatsana bavy. Ito maro ny sedra ty ianao, bazina tompo mandrakariva isika. Marileo fisedra mety andalo, anity mpanomporao mianamane, fioao aery mpanjiranao, o mahatoky hatramin'ny farany. Tompo raisoao akaikina bahua mikyotupo itanana, amaria warimu lavulau, amuhavia waka. Tompo! Ay siya ka kinawa. Yes, consent you. Tompo raisuau akakina bahua mikyotupo itanana,
Aleluia. Yenganaka ho amiko ny tananao fa afaka ny sabisa irinao be zany ry zanak'Andriamanitra rehetra ho alalanao ny faritaniko ho arovanao amin'ny rasy aho sy ampahory ahy izany. Andriamanitra dia milaza amin'ny teny manao hoe nomen'Andriamanitra azy izay nangatany. Yenganeka ho amiko ny tananao. Aleluia. Androso mifanatisika satria mandroso ny fotoana falintsika iaino amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo mangetaeta. Aleluia. Aleluia. Makatsisy variny ianao fa vonina tsara araka izay efa nanentanantsika hoe atanatanao ny vavanao dia raina ny tompo. Aleluia. Noho izany indrindra dia anantena zava-dehibe tsika amin'ity fotoan'ity raha latsana bavy eo. Aleluia. Mba ampianakely ny mpanantifanatitra azafady satria tsy maromaro tsika dia mba misy sany manampy tsy haiko hoe misy fitaovana azo ho anatazana azy an'izany fanatitra zay toy ny fanaotsika no irisosika voalohany fanatitra tsy ny ampafolo zay ny tehiny tompo anao hoe tsika amin'ity fotoan'ity ho fankasitrahana an'Andriamanitra. Aleluia. Ifanampianarin'ny baibolitsika ary manantena fa hainao izany ary nisoratana sora bavety be eto alohantsika manao hoe entinareo aty ny fanatitra tsy ny ampafolony. Entinareo ny fanatitra sy ny ampafolony eo amin'ny trano fireketako ary asy hoanina ao an-tranoko zany soratra hitantsika ao ary za toetra amin'izany aho izy Jehova raha tsy voako anareo ny varavarakely lanitra dia anosahako fitahina manana ny ambiampy somby ny toerana metahana ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao ara-nofo ho tahiny fiainanao ara-panahy rehefa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra sika ry rahalatsana bavy. Aleluia. Ho anareo zay ambony eria dia efa misy boîte de dîme ao sy midiny tetsony nareo fa dia ao ianareo no mandrosaka ny fitahina zay nomeny tompo anao. Ho antsika ato ambany dia eto aloha eto misy boîte de dîme meo any tompo zay ho an'Andriamanitra araka zay voalaza ny baiboly. Aleluia. Vavatsika ny firana 7 sy 700 hoentsika andraisana fanatitra dia ho hitantsika ny toy ny araka ny fotoana mangataka reo rahalahy tomponanjara ary ho an'izay afaka manampy voatendry ao anatin'izay anampy ny mpanatifanatitra afaka ihany koa mizoro ao anatin'izay. Ivavatsika tompoko eo amin'izao fotoana izao ny firana 7 sy 700 tampisavatra nirina zay manana an Jesosy. Haleluia. Ozy mba misy sekoly biblika manampy an'ireto rahalahy reto mandray ny fanatitra. Rehefa voalamin'izany dia hivavatsika tompoko amin'izao fotoana izao ny firana 7 sy 700 tampisavatra nirina. Hivavatsika ankehitriny tompo misaotra anao izay tonga hitondra ny fanatitra ny ampafolony ihany koa izay nitahinao ho an'ny tsiraray avy. Nandidy ianao ka nampianatra atoky nampanantena koa ianao fa izany misy teny misy fikasana da io manokana ny mpanomponao tsiraray revokanao mitondra ny fananany volany. Ianao tompo Andriamanitra no mijery ary mahafantatra fa araka izay rehetra nomenao azy no entiny eto anatrianao anomezany voninahitra ny anaranao. Jereo manokana izay sy manana rehefa manana ny faniriny ianao ny fanompona ihany koa izy mangataka aminao ao tompo tahio ny fiainany asy fivelarana ny fitahinao omenao an'ny tsiraray avy. Tahiny koa izay manondraka izay voafafy mba hahafahanao mitay azy ka anana izay omenanao mandrakarivo. Amasino io fanatitra sy ny tena izay mitondra izany
ho voninahitra an'Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen. 7:7. Zanako dia ia Jesosy omeny fiara iasa sy eny fa lehibe vasoavany mamonjy izay manzenintsy. Aleluia. Tapinza valili ao mananazi usakaza biari amigeti ziru pangulapitu syanjaraku Tiu simba ravasile fe Isai verina usabasueti Isai uri Tumpu Jesusi Teru amari Jamandaki Isai Pisa valina umananazi Misa kaisa miaradi amigueti Sinu matulampitu janjaraku Ia sitiku panzakani fiaraku Sarujani lalaku eti Izinu mitantana si ureni Si haverani umurakiri Fatuananiti tafiani eri Zavali au mananazi Usakaza miarati amiketi Izinu vatula piku syanjaraku Dia isitiku panzakani fiainaku Mahagagari Vitiavani Fani panuta matanu fuzeli Kuasutani Aminozai Leu fuzelaku Gizani usadini Pisa validi au
Sanjaraku dia sifiku Mazakani fiainaku Basic nandin farani Mahagakan fitiavan Pagpanutamahan Masukang sa Mahagagani Fitiavani Fani panutama Atanu vuteni Ku asutani Aminau zaidi Eu vutenaku Izani sadini Sakaiza biarali amikweti Kulampiku Sanjaraku Dia sikiku Bangzakani fiainaku Aleluia! Aleluia! Dr. Jessica amin'ny farana faharoapolo somary mbola mandakely ny fanatazana fanatitra dia izay manantsika ny fotsika iaino ny ten'Andriamanitra ry rahalatsana bavy. Aleluia! Tika ianao mpamonjika fahay tontolo. Diaku yanau pamuziku fahai tutulu hari aku ni dejatu eti aku yanau Yanau panaftai
Jesosy akalaza Hallelujah. Mivavary amin'izao fotoana izao mangatay ianao. Aoka ho hisy etaeta ao anatinao hoe mitenena tompo ampianara anay. Mivavaky ety ny ralatsana bavy. Alleluia. Misaotra anao izay ry Andriamanitay. Ka lehibe ny famindramponao fitahinao fitiavanao. Izay mbola nananay fotoana ahafahanay miaino izay ambaranao sy ampianarinao faherezanao ananaranao anay ansinao anay itezanao anay. Halleluja. Soran'Andriamanitra raha mbola misy Andriamanitra apita ny vaovao mafaly eo aminao amin'ity fotoana anio te. Ampitondray ny vava amin'ny mpanompo ny teny. Ary ny teny dia hitondra hery lehibe, hitondra fanasitrananao amin'ny nofinao ho fampaherezanao amin'ny fanahy ny tenin'Andriamanitra. Ny soran'Andriamanitra mbola manome sakafo-panahy karakara ny ondrin'Andriamanitra. Halleluja. Misaora azy ianao raha mbola mihevitra anao ny tompo ankehitriny. Terahinao Jesosy Kristy mananteny izay fanampy ny mpanomponao ampita ny afatrao sy ny vaovao mahafaly. Afatrao hisosotry ny fanamasinao, tondra fandresena, hitondra fanasitranana, tondra vahaolana, tondra fananganana, fanavozana, fampanantenana izay manala amin'ny faty sy ho mpanantenana rehetra. Tompo misaotra anao izay. Halleluja. Andao roasika ny devoly mba tsy sabasabaka eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Andao roana ny satana mba tsy hangalatra ny teny eo ambaravarany fonao. Manany ianao faniriana sy etaeta ka ny tenin'Andriamanitra dia ho tonga nofo honina ao anatiny siraray avy. Aefa izay andefasan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Jesosy eo matoky ianao izay fa satana sy ny anjely sy averana na toerana amin'ity toerana ity izay mandidy amin'ny anaran'i Jesosy, roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo satana mpangalatra ny teny, mpandrombaka ny teny, mpanimba ny teny, mpamvily ny teny, mpanimba ny afatra n'Andriamanitra, mandidy ianao fanahy manoto, fanahy rasy manohatra ny tenin'Andriamanitra. Matoky ianao izay Jesosy fa ianao nampita izany afatra tsara ho ao am-pona tsiraray avy, ao an-saina tsiraray avy. Ampiteny ny mpanomponao ianao fa nilaza manao hitako ambavanao ny teniko. Ampiteny mpanomponao ianao satria ianao nanao ny vava. Ampiteny mpanomponao ianao ka sapanay tsiraray avy iampitany ny afatrao ka ho velona hanana haina ery ara-panahy sanganan'ireo vahoaka n'Andriamanitra rehetra hanana faherezana sy ho reraka izy tompo. Randray ny teninao fa hitraka toa an'i Daniela manao hoe tenena tompo fa araka ny tenenanao miamahery aho mpaherezo ny vahoaka anao Andriamanitra. Tenena ny vava amin'ny mpanomponao ianao asivositry ny fanahinao matoky hafa ny lehilahy voaterinao ny soranao ny fanahy masinao ka omenao afatra velona ho tondra haim-baovao eo ny fiainana tsiraray avy. Matoky ianao azy Jesosy ao fa hiteny araka ny fombanao ianao. Halleluja. Misaotra, misaotra tompo, mitera ny anaranao izay mankasitraka Kristy. Terahina ny tompo.
Rainay panumeni sua baenu ni atakai kanita nanau situ iaru finawana itanu ramba ayu nivave iafana baui tanayani vatinitena rijesu simitene araka nifumbana Haleluya. Akatoerantsika rehetra tompoko. Haleluya. Manamafy ny fiarabana zay efa natolotra ireo ray aman-dreny ny fandimby tamin'ny nanomboana ny fotoana sy tao anatin'ny fotoana izay nitarihana ny hira fiderana. Hotahin'ny tompo antsika rehetra ary ny voninahitra rehetra ato anatin'ity fivoriana androany dia atolotritsika manontolo ambongadiny ho an'Andriamanitra. Haleluya. Saorana ny tompony amin'ity fivoriam-be izay natao eto Vatomandry ity, nanomboka tamin'ny larobia ifarana amin'ity androany ity. Hotahiany Jesosy ane ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity, pasteur nono mivady, ny birao mpiangonana rehetra, lolo-mpiangonana, ny ray aman-dreny mpiangonana mpino rehetra eto an-tampon-tanàna, ary tsika rehetra ihany koa dia tolorana fisaorana samy hotahian'Andriamanitra. Manaraka an'izay misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahatongavan'ireo mpiara-miasa rehetra izay nandao tanàna nafoy ankonana sy ny toerana nisy azy, fanotrona ifanampy ifanometanana, dia Andriamanitra ny hitany mpanompony rehetra tsy akanavaka. Haleluya. Nampitondra fialan-tsiny moa ny ray aman-drenitsika pasteur Lionel avy eo Tamatavy, ny tsy fahatongavana eto no ny antony lehibe tsy azo anoharana. Toy izay koa ny mpikambana ao amin'ny ny firaisampitandrina pasteur Rakotson Gilbert Raphaël avy ao Fenoarivo Atsinanana, izay tokony ho eto niaraka tamintsika teto fa no ny antony manokana dia tsy tonga eto. Fa na zany na tsy zany mahazo misaotra ny tompontsika ary mahazo midera ny tompo fa ity fotoana androany ity dia fotoana hiavaka ho an'ny tsirairay avy. Mialohan'ny leteny io masoandro io dia hitanao amin'ny fomba miavaka Andriamanitra. Isy fahagagana mbola tsy noraisinao fa ho raisinao. Isy fitahiana mbola tsy azonao fa ho azonao. Ary isy valim-bavaka efa nandrasanao hatramin'ny ela fa ity ny fotoana voatendry hidiana zany eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Misaotra manokana ny dadazisitsika ray aman-dreny avy any Fianaratsoa izay avy any amin'ny 100 kilometatra
ary tsy moramora ny mamakivaky an'izany lalam-pirenena fahafito zany pahatonga eo Antananarivo satria dia lalana lavadavaka klodoka ary ohatrany tsy aina mihitsy ny aina mamakivaky an'izany lalatsarotra zany fa noho ny fitiavany amin'ny vatomandry a tonga eto izy a miaraka amintsika eto dia hoy aho hoe ho tahiny Jesosy, ho tahiny Jesosy, ho tahiny Jesosy. Alleluia. Aleo anao hira andininy anankiray tsika. Andininy anankiray dia isana andininy. Fa 1:10. Aleo ngamba ny atao ambonimbony kely ny clé an'ilay izy dadan'ny ranona dia mba misokatra tsara ny tadipeo any tsirairay avy. Dia ataontsika eno any Anosy Manasa ny avy any. Dia ny avy aty indray ataontsika midona ry amin'ny vavady Manoro. Dia ny ato amin'ny Atsinanana ato a ho tahian'Andriamanitra mba hipakany amin'ny Nosy Môrisy. Dia makany amin'izay falehany rehetra any e. Ary ny tanjontsika androany dia zao ny hira fiderana, ny vavaka, ny aleloia, ny tehaka. Dia mbola tsisy aleloia kosa ve zany ve? Ataontsika mitehaka eny amin'ny rahoan'ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Lasitsika ary firana fa 1:10. Andininy voalohany disana andininy mafy le tehaka. Anutanga yanauka itewe enunaru atuni mavi fali fariana zanu abadi kisa ratina ufangata ulumberuka Jatubu Chumbera tani wanda palitu Isitani suari Fiu marakuleti Adi amani jatubu Chumbera tani wanda palitu. Alleluia. Andotsika anenjika ny fotoana andray itenin'Andriamanitra. Matitoko 7. Andininy voalohany, andininy faharoa, andininy fahadimy, andininy fahaenina. Aleo tonga dia vakina avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Matitoko 7. Andininy voalohany sy faharoa. Tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa nitoroteny tany anefitry Jody ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Andininy fahadimy sy fahaenina. Ary Jerosalema sy Jody rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'io ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ataontsika somary ikisaka kely ato amin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany. Asan'ny Apôstôly toko voalohany raisitsika ny andininy fahaefatra sy fahadimy. Ary raha niarany niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy izy tsy alo Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray zay farenareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tokoa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka
andro vitsivitsy. Alleloia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fandaharam-potoana izay nitarihan'Andriamanitra ny mpanompony eto amin'ity toerana ity, ary tao anatin'izany ny amin'ireo rahalahy sy anabavy izay nekena no ny famondrapon'Andriamanitra mba ho atao batisa amin'ity androany ity, terahina ny tompony amin'izany. Iresaka be dia be mahakasika ny batisan'ny ranontsika, fa reto ny fizarana anankidimy izay mba apetrakintsika tsara mba hampazava ny tenin'Andriamanitra ary mba ho azo no tsara izay tiana ho lazaina sy ho ambara. Voalohany, inona marina moa ny atao hoe batisa? Ny faharoa, ireo karazana batisa anankidimy resahan'ny Baiboly. Fahatelo, iza no azo atao batisa. Faefatra, ny tanjon'ny batisa sy ny mazava-dehibe azy. Any amin'ny fahadimy dia isy zavatra anankiray resahantsika amarana na tanteraka ny toriteny. Lasantsika ary mba ahafahantsika mifehy ny fotoana. Inona marina moa ny atao hoe batisa? Samy manana ny fandraisany azy, ny fandikany azy, ary ny fahazony azy, ary azo tenenina koa hoe ny mampetipety azy. Ny amin'ny atao hoe batisa, ny tsirairay avy, indrindra fa ny karazam-pivavahana misy eto ambonin'ny tany. Fa andehantsika tsy hivoaka na hiala ao anatin'ny Baiboly, satria io no fahamarinana fototra. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany hoy ny bokin'ny Isaia, fa raha misy tsy miteny araka izany dia satria tsy manana fahazavana ao amin'izy. Ny atao hoe batisa, raha ny heviteny izay ny andohana, dia midika hoe alevina na koa hoe asoka. Raha ireo teny anankiroa ireo no ampifamenoana, dia zao ny totalikeviny mba amora ny azontsika azy. Tsy maintsy mila rano be tena mandifotra sy manarona tanteraka ny fanaovana batisa. Ny Mateo toko fahatelo andininy fahaenina, andininy fahaenina amby folo, dia miresaka ny amin'ny batisan'ny Jaona. Fanakany amin'ny olony Jordanina izy, zany hoe rano be mihitsy, ary dia tao no nanaovany batisa. Fa ny bokin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo koa dia miresaka fa i Jaona ihany dia nanao batisa ihany koa tany Ainona akaiky ny Salehima, satria hoy ny soratra masina ao amin'io andininy io manao hoe nisy rano betsaka tao. Zay zany ny atao hoe batisa. Ary manamarina an'izany ianao raha mamaky ny zavatra nitranga avy amin'ny lay tandapa etiopiana anankiray, resahan'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andininy valo amby telopolo. Rehefa nitory teny tamin'ny Filipo dia nazava nanambara ny voasany tsara le tenin'Andriamanitra, ary rehefa nazava tsara tamin'ilay tandapa teny am-pandehanana ka nahita rano izy ireo, dia nidina teo amin'ny rano natao batisa ilay tandapa Filipo no nanao batisa azy. Ahita ny masontsika rehefa avy eo
ity misy rano be angamba manodidina ny 10 metatra toratelo na hoe 5 metre cube anoany a ity rano ato ity dia hidinao ny atao batisa hidinao mpanao batisa dia ho hitanao eo hoe ohatran'izao le batisa tao amin'ny baiboly dia raina ny tompo fa tsara izy andehantsika hiampita amin'ilay fizarana faharoa mba ahafahantsika mifeny fotoana fantaro ireo karazana batisa anankidimy resahan'ny baiboly voalohany Koritianina voalohany 10:12 misy ilay atao hoe batisa ny Mosesy ny zanak'Israely izay tambanin'ny rahona ary namaky teo amin'ny ranomasina dia hoy ny baiboly hoe natao batisa ho amin'ny batisa Mosesy izy rehetra. Faharoa karazana batisa faharoa dia misy ilay atao hoe batisan'ny Jauna. Io ilay batisa araka ny fampianaran'ny Jauna, batisan'ny fibebana. Reto andininy vitsivitsy reto voarakitra ao amin'ny Mateo 7, Marka 1, Lioka 7, Jauna 1, Asan'ny Apôstôly 10:7, Asan'ny Apôstôly 7:7, reo rehetrarehetra ireo sy izay mbola tsy voatanisa dia miresaka manambara mampianatra manondro ny amin'ny atao hoe batisan'ny Jauna. Dia hoy ilay andininy anankiray izany teny izany dia fantatrareo ilay nahely eran'ny Jody natomboka tany Galili taorian'ny batisa izay notorian'ny Jauna. Fitiny karazana batisa fahatelo misy ilay atao hoe batisa ho an'ny maty. Koritianina voalohany 15:7. Somary hafahafa izy io ary na ny mpianatra na ny mpino velona tamin'izany andro zany dia hita ho latsaka be ihany tao anaty fisalasalana sy adevitra zay nahatonga an'ilay andininy miresaka amin'io niresahantsika Koritianina voalohany 15:7 hoe raha izany anao ahoana ireo izay natao batisa ho an'ny maty. Tsy dirantsika lalina ny amin'iny fa raha fitinina dia hoe olona tokony atao batisa le olona anankiray saingy tindrisy ny fahafatesana izay tsy mifametra dia tsy namela n'ilay olona haritra ka ho tonga tao amin'ny fikasany maty tsy vita batisa dia nananganana olona iray izay nisolo tena azy ara-batana ka iny olona iray iny no natao batisa ho solon'ilay maty. Dia dingantsika iny fa karazam-batisa fahaefatra Mateo 7:20, bokin'ny Asan'ny Apôstôly tsika dia mahita andiny soratra masina be dia be miresaka ny amin'ny atao hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy na batisa araka ny fampianaran'i Kristy. Ahoana moa ny amin'izany? Ny amin'izany tsy ilay hoe rehefa manao batisa dia hiteny hoe izay dia manao batisa anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy izay, fa symbolika io zavatra io mba hampiavaka azy amin'ireto karazana batisa 5 karazana ireto dia napetraka notononina ary nomena formule hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona te hiady hevitra hoe zavatra arabaky teny io dia andeha ho tsorintsika sy andeha ho faritatsika tsara hoe fa iza no ny teny hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy tao amin'ny baiboly. Tsy betera va fiza kosa ilay nampianatra hoe mandehany ianareo tao mpianatra ny firenena rehetra
manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina Jesosy no niteny anio. Izany hoe nohina kokoa Jesosy sa Petera. Mafimafy ny Jesosy ary. Dia zay le batisa faefatra. Ity le batisa fahadimy dia ny batisan'ny fanahy masina. Andehantsika hiampita amin'ny fizarana fahatelo satria miazakazaka zay tsy izy ny fotoana tapitra sady ny 10 minitra zay a. Iza moa no olona azo atao batisa? Olona manahoana? Olona tahaka ny ahoana? Voalohany indrindra, ny andininy rehetra atao amin'ny Baiboly dia mametraka mazava tsara fa ny olona azo atao batisa aloha dia olona efa lehibe, tsy zaza tsony, efa mahay manapa-kevitra, malala ny ratsy sy ny tsara, mahay manafaka ny maizina sy ny mazava ary afaka mandray fanapahan-kevitra. Zay ny olona azo atao batisa. Misy olona na dia samy 15 taona azy, anankiray dia mbola hita hoe mbola zaza, mbola tena tsy lasa lavitra ny rafim-pisainana sy ny fahamatorana. Fa misy olona kosa matetika ahitana an'izany fahasamihafan'izany, 14 taona izy, 15 taona, 19 taona, dia fa olona manana fanapahan-kevitra, matotra amin'ny fanapahan-kevitra, afaka misafidy ny lalana tiany izorana, tiany andehanana. Fa miverina kelitsika, iza ny olona azo atao batisa? Valiteny voalohany, olona efa lehibe. Iza no 17 taona, 19 taona eto mba mitsangana hoe azafady, mba mitsangana kely hoe zay ankizy 19 taona, 17 taona, 18 taona, mba mitsangana kely hoe ary ambony misy sa tsy misy? Misy any ambony. Ato ambany misy sa tsy misy? 18 taona. Saotra tompoko. Ny olona ohatranareo reny zany dia afaka mandray fanapahan-kevitra, iroso ho amin'ny batisa. Faharoa, iza ny olona azo atao batisa? Matio 7:9, Marka 1:1, andonga efa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy ireto tenin'Andriamanitra sarobidy ireto. Matio 7:9, nataony batisa tao amin'ny onjordany reny rehefa niaiky ny fahotany. Fa nakaiky amin'io ihany zay voaresaka atao amin'ny Marka 1:5, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia nandeha nanantona azy ny tany amin'ny tanin'ny Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka natao batisa tao amin'ny onjordany reny rehefa niaiky ny fahotany. Iza no azo atao batisa? Ny olona efa nibebaka tsara, niaiky ny fahotany, nisaraka tamin'ny otany, ny olona tahak'izany no azo atao batisa. Tsy ny olona rehetra, tsy zay manantona rehetra, tsy zay misoratra anarana rehetra, fa izay efa nibebaka, niaiky ny fahotany, tena nafoy ny lalany ratsiny rehetra, ny olona tahak'izany no azo atao batisa. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Fahatelotsika izao, ny olona azo atao batisa dia ny olona efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Jaona 1:12, tonga tany amin'ny azy izy, ny azy tsy nandray azy, fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mino ny anarany. Ireo menada izay ho atao batisa amapolipolony amin'ity maraina ity, izy ireo no niekena ho atao batisa dia satria nandray an' Jesosy
ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana izy. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Fa efatritsika zao ny olona zao tao batisa dia ny olona mino. Marka 9:9 zay mino sy atao batisa no vonjena. Zany apôstôly 9:30 minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Tsy maintsy mino aloha. Le finoana tsy zavatra tenenina fotsiny resahana fotsiny, fa fahalalana miampy fahatokiana, miampy tena hoe fankatoavana zay lazainy ny tenin'Andriamanitra mba hipetraka tsara ka tsy hozongozona na hiovaova sy hilangilana, fa maty tara-potokevitra. Efa maty Jesosy, efa latsaka ny rany, efa miteny izy hoe vita, ary efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary mipetraka eo tanana ankavanany ra izy. Mino an'izany fahamarinana izany aho ka nanolotra ny tenako sy ny fiainako hanompoako an'Andriamanitra. Engane mba ino ianao naty androany azy. Halleluja. Fadimy, ny olona zao tao batisa, ny olona mamoa vomendriky ny fibebahana. Mateo 7:9, Luka 7:9. Mamoa vomendriky ny fibebahana. Ny bebaka izy tena niaiky ny fahotany, nanenina tamin'ny zavatra tsy nety nataony. Resy lahatra mihitsy hoe tena diso lalana, fa tsy nijanona tamin'ny teny, fa nasiany proof lay fibebahana. Zakaiosy dia niteny teo anatrehany Jesosy, Luka 7:7, teny manao hoe indro tompoko, etsasaky ny fananako omeko an'ny mandry sy ny malahelo. Zavatry ny lalaiko tamin'ny fiampangana tsy marina onerako avy efatreny. Misy vomendriky ny fibebahana. Ny mpiteny ratsy tsy miteny ratsy tsony. Ny olona nangalatra mamerina zay nangalariny ary tsy mangalatra itsony. Misy vomendriky ny fibebahana. Tadidiko tsara tamin'izao atao batisa, zavatra roa namatotra. Anankiray hirahira n'izao tontolo zao, nanana kaye matevina be 200 pazy anankiroa ao. Misy sary, misy tononkira, ary za tsy mba tia mpihira malagasy, artista gasy, tsy nahita ny kayeko reny tononkira reny, fa ny mpihira vahiny. Tao daholo reto firongon'olona isan-karazany. Mariah Carey, Michael Jackson, Céline Dion, izako tena be dia be. Be dia be mihitsy. Zavatra ray faharoa dia io adiady io, zay tena mamenatra sy manala baraka mampanongo tena. Nandevozina dojo saika isan'andro dia ohatry ny reny alainy reny, raha tsy mahita dojo ao anatin'ny ray andro. Rehefa tsy any anaty dojo dia any ambony tendrombohitra, tsy any tendrombohitra dia eny ampiasakazana. Tena nandevoziny, nafatony, ary tena nampalahelo. Tony nitondra kitra daholy, mangana. Ny vavaranjo no orina tamin'ny bambo namafisina. Tony rehetra tony. Boarao no atsangana dia iny no hanamafisana azy. Hany ka nivadika toy ny vy. Noho ny hafanampo disy toerana sy ny fanandevozana efa lasa lavitra, dia nisy mpampianatra hiady vahiny teratany japonais nanome kimono karazany anankiroa, notsako zay vita japonais. Fa rehefa nivavaka aho, nilozako ny dojo, nanomboka
nalana ny irairan'izao tontolo zao kasety anaky 5 no pitehana sy nidorana tamin'izany fa rehefa atao batisa mbola atao ireo zavatra reo kimono notsako cahier 200 anaty fifadikanina tsisy malala zay any anaty valiziko any anaty etako ny pasteur fa ny fanahy masina atao amin'ireny pasteur reny nahitany miafina rehetra mivoaka tao anaty toriteny ilay zavatra nafeniko resy lahatra atao am-piangonana fa rehefa tonga tany an-trano aho amotika sy anara ireo zavatra reo dia tonga ko ny devoly nandresy lahatra ary ny fikitra sokafana le cahier 200 ty misy ilanao azy ianaranao langy angety dia naprimina aloha hoe ohatry ny marina ihany nalaina indray le kimonao dia hodorana ity azonao ampiasaina ihany koa ty rehefa mangatsika ny andro azo atao akanjo ange io nakatsy amin'le motsako ndray dia ozy indray ny devoly ity hoentinao mamonjy alim-bavaka ivelesana liky dia teo reo fa isorako Andriamanitra isorako ny mpanompon'Andriamanitra zay tsy tokony analaviranao sy asianao elanelana amin'ny mpanompon'Andriamanitra akekeza izy ireny atony izy ireny fa irak'Andriamanitra hitarika anao any an-danitra tena jour J -2 roa andro tsy atongava amin'ny batisa nanana olana na lahelo tsy tsapako le fière bes famanginy tao amin'ny afo dia niteny tamin'ny pasteur za manana olana nazavaiko teo netiny ambavaka nametrahany tanana lasa amin'izay anody nalaiko le cahier feno hirahira tsy nisokasokafako tsony tonga dia nidorako may nalaiko le kimono anankiroa maintimainty fotsifotsy ny ankiray tonga dia naoriko dia nidorako may nalaiko le notsako nafarana avy any Japon tsy foiko zay aiko tsara mampiasa azy tamin'izany voafehiko mihitsy nalatsako tao amin'ny gabone amin'ny bebe anay veloma mandrakizay any zay mbola akazo fa any amin'ny 5 metatra any ambanin'ny tany any nanomboka teo tsy niverina tety atanako tsony tsy niverina teto ambavako tsony le hirahira tsy nataoko nahita itsony betsaka ny olona tateoriana zay niaraka tany anaty dojony teny ahoana aizinareo zao efa lasa lavitra angamba enona io eny apita ranomasina azafady tompoko nandehanako tany an-dafy tsy ara-marsio fa Jesosy halleluja riavana ilaina mamofo mendriky ny fibebahana ny olona atao batisy halleluja ilaina misy pirofo farany be dia be ny zavatra azo resany fa ny olona azo atao batisy dia olona tapa-kevitra resy lahatra tanteraka babony Jesosy ary anompo sy anaraka azy mandra-pahafatiny anao fanekena izy 7 mena-damo ty marainy ty ka aina no vetra amin'ity fanompona ny tompo ity ninona hitranga ninona iseho tsy ala atao amin'i Jesosy na hotahina na hiatrika fizantoetra tsy ala atao amin'i Jesosy zay tapa-kevitra ho amin'izany rehetra anao amenina mafy be hiditra amin'ilay fizarana faha-efatritsika ny tanjon'ny batisa sy ny mahazava-dehibe azy voalohany Lioka 7 andininy 7 andininy 7 donge vakitsika amin'ny anaran'ny tompo reo andala teny mafinaritra ireo Lioka 7 andininy 7 ary mivoaka rehetra sy mimpamory rehetra zay nandre dia nanamarina an'Andriamanitra satria natao batisy tamin'ny batisany Jaune reo
fa ny fariseo sy mipahay lalàna kosa nandany fikasan'Andriamanitra satria tsy mba nanantona ataony Jaona Batisa izy. Zavatra roa noresahana eto. Voalohany, fanamarinana an'Andriamanitra. Fanamarinana. Faharoa, fanekena ny fikasan'Andriamanitra. Misy olona nge mandiso an'Andriamanitra, misy olona nge mandany fikasan'Andriamanitra. Ho anao zay efa vita batisa, misoran'Andriamanitra, olona voatay ianao, olona tena miavaka ianao, ary olona sambatra ianao satria ianao ilay nanamarina an'Andriamanitra, ianao ilay nanaiky ny fikasan'Andriamanitra. Ary tokony falitsika amin'ity androany ity satria ninona endriky ny asana devoly zay nandrovitsy ary tena nanapatra ny adalany teto ambonin'ity tany ity. Mbola misy tafavoaka velona ihany ka 7 mena tape zao anamarina an'Andriamanitra androany, anaiky ny fikasan'Andriamanitra androany. Haleluya. Fahatelo, marika toko voalohany 14 zao nolazainy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona dia nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Azonao jerena ny Lioka toko 7 izay tsy mifanalavitra amin'ny nambaran'ny Marka satria zao nresahany ty andininy ty. Lioka toko 7 nakany amin'ny tany rehetra tany amoron'ny Jordana izy nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Andraisana famelan-keloka, ny batisany rano. Aleluia. Aleluia. Tena zava-dehibe zany a. Famelan-keloka. Sambatra ny olona zay voavelany eny sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova eloko, tsy misy vitaka amin'ny fanany. Ravina ny tonga izany famelan-keloka rehefa atao batisa ny olona anankiray. Fahaefatra, Mateo toko 7 zao niresahany Jaona mpanao batisa, tory teny mivaivay mahery vaika teo amin'ny on'ny Jordana. 7 Mateo toko 7. Fa noho nahitany fariseo sy ny sadoseo maro nanatona amin'ny batisana izy teo izy taminy, ry taranaka mena rano, iza nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy. Batisa, tanjony batisa, mazava-dehibe ny batisa, fandosirana ny fahatezerana ho avy. Izavy nefa vita batisa tonga eto azafady, dia raha ho mafy ny tompo. Ary iza le ho atao batisa androany hoe azafady, mafimafy ny aleluia. Arabaina ianareo afaka mandositra ny fahatezerana ho avy. Manaraka fahenintsika zao, mazava-dehibe ny batisa, tanjony batisa, andraisana famonjena. Marka 9 andininy efa jerevantsika teo aloha lay milaza mana hoe zay mino sy atao batisa no hovonjena. Andraisana famonjena. Zara roa ny famonjena. Voalohany, fanafana amin'ny herin'ny ny ota. Faharoa, fanafana amin'ny tambiny ny ota. Ny olona atao batisa no misitraka an'izany famonjena izany. Zay mahatonga ny olon'Andriamanitra falifaly ravoravo, miramira na mitsikitsiky, velombolo, velokiry. Ka naiza hitanao azy, na nisotro kafe izy na tsy nisotro kafe, tsikitsiky foana izy. Aleluia. Na misy volany amin'ny porte-monnaie any na tsisy vola, tsy miankina amin'ny vola amin'ny fifaliany fa le famonjena zay no raisiny. Aleluia. Dia mahafinaritra
tena iaina an'io famonjena io, iaina an'io, tena tsapany io, mameno ny fony sy ny fanahany io, dia olom-bovonjy izy. Zay mahatonga ny olon'Andriamanitra vremarika tsy matahotra fahafatesana intsony. Alleluia. Reo zany pastera tena tsy mataho maty intsony. Ka Kristy ny antony havelomanay, fahafatesana no azonay tombony. Alleluia. Maniry zay mba ho vavonjika io anenao. Hoy ny Efesianina 4:7 raiso ny famonjena. Hoy ny Korintianina 4:9 indro ankehitriny no andro mpamonjena, indro ankehitriny no andro kasitrahana. Hoy Jesosy miteny, Lioka 7:7 efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Fotoana hamonjenanao anety androany ity, fotoana andraisanao famonjena anety fotoana androany ity. Alleluia. Fa ny mazava-dehibe ny batisa amara-parana antsika azy, fandevenana ny ota mba hitsanganana ho amin'ny fiainam-baovao. Romanina 9:1-7. Kolosianina 2:2-12. Azonao ataony mamaky an'ireo rehefa ny an-trano fa ny batisany rano dia fandevenana ilay olona taloha. Nalevina tao ilay olona taloha, efa maty le ota, le fiainan-dratsy efa tena levina resy tanteraka, dia nalevina atao amin'ny batisy. Atsangana avy eo amin'izay le olona olom-baovao. Ao anao sy ny Korintianina 2:5-7. Raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, tonga vaovao ny zavatra rehetra. Alleluia. Fony ataloha ny lasako mahamenatra, manala baraka, mampisitry belona. Tsy mety amiko mihitsy ny anazy anjerijereny zany taloha. Ny olona mijerijery zany na afaka ny nifiny, na vaky ny tetezan'oriny, na tafatorombona amin'ny tany, na voany direkta be dia mahita kintana maromaro 10 minitra vao tonga saina. Ny olona mijery olona kely io, satria za tamin'izany skill kely. Ka le fahakelezana tsy midika, fa le fahamafisana mafy zany. Velesy mamanay ny mandeha nisy problema tao an-trano. Nalaina tao kifafa anankiray tapaka, nalaina tao kifafa faharoa tapaka, nalaina ndray koa kifafa ny dadatoanay tapaka. Tapitra angao ga tsisy tsony. Sao dia mbola misy tezitra be neninay. Fa zaza inona ary tony? Dia mandeha tany amin'ny sekoly. Menatra tamin'izany, menatra mieritreritra lizy amin'izao. Raikitra ny sangisangina ankizy tao am-pianarana. Dia le tsakotsakona moa ny stylo, ny taratasy, dia alana ny tsinahy stylo, dia le tsofiny pitsoho. Lozy, nakary amin'ny fototsofiny le mpampianatra. Za koa sendra naka stylo anaty trosy no nierika izy, za voatondro. Ary le ankizy rehetrarehetra koa dia nanondro anazy satria efa fantatra izy ireo hoe ny rehetrarehetra azo ahirika aty. Convoqué tany amin'ny birao aho. Aloha tsy teneniko eto le sekoly fa sao diavanareo le tale tamin'izany. Voanjo tao amin'ny tale aho.
tsisy akiteny gasy tamin'izany. Tu es le garçon le plus têtu de notre établissement. Ianao zany tena ankizy lahy, mpianatra ankizy lahy tena mafilo indrindra ato amin'ity sekoly ity. Tsisy tsy mikolay aminao. Valiko moramora tamin'ny teny frantsay koa. Mba hanaporofoko aminao Andriamatoa talefa marina tokoa ny teninao ary zaho mafilo indrindra. Inona ianao dia nomeko ny kodetety izy. Vaky raha ny orina. Netsona polisy tao amin'ny commune. Tazotazomina teo dia nirahonana teo dia tsy hita. Teny eo le tale dia vao mijery makany masoko dia mitodika izy dia mangina. Raha voantso ny ray aman-dreniko. Ditra tamin'izany. Tsy ray aman-dreniko avy ny netiko nakany fa olona hafa namboamboarina. Loza. Ahoana raha voaroka ianao. Nisy mba niaro moa le mpampianatra. Eny izy maditra fa mahay be ne izy io e. Tsy hita fanaovana. Dia mandeha ny saika nafaty ateo ny ravoangy. Ny tena zazakely 4 taona 5 taona dia hoe andeha hiaza mpangaro posy. Entiny ditra sy ny adalana. Manomboka aty amin'ny fietezana. Mepita amin'le tetezana kely iny. Efa natondrotondron'ireo namana. Ry anankiray. Tsisy alaro hoe avela izy anao ny ataony. Na nisy proof fa tonga dia nilana vaniny fotsiny. Diary aho dia endao aho. Inona tsy tian-drangah hohanina ozy izy le rangah be ankiray efa somary ngezangeza zay. Inona tsy tian-drangah hohanina. Endao fotsiny aho fa za mitady mpanendaka eto an-dravoangy eto. Fa nensika tamin'iny elakelatrano iny. Na nensika nakany efa misy 5 lany ihany tao. Za ndray ny anjehana nakaty. Reny ny polisy fatamy. Fa loza ne tamin'izany. Loza. Ny anadany mamako dia niteny hoe raha tsy any amponjy io zaza io dia any ampasana. Sorako an Jesosy. Na dia ratsy aza no vonjeny, na fany, no tiaviny, tonga tao amin'ny fahazavany. Ary ankehitriny betsaka ny tsy mino rehefa mahita izy ireny teoriana. Tenenao marina ve ity? Eny tompoko, tena izaty. Dia hoy le anankiray, tena misy rangaha zao Andriamanitra izao ah. Aleluia! Ho anao koa izay tonga eto, tiany Jesosy ianao. Fotoananao zay, fotoana anapahanao hevitra zao. Aza mangatakandro e, atolory an Jesosy ny fonao, fiainanao, tenanao, andray anao koa izy androany. Zao ny lazainy. Zay rehetra manatona, tsy mba misy olaviko. Efa ratsy angeny tena tamin'izany. Tsy natao ty adalana rehetra. Sota, gafy. Any anaty bus. Reny video reny. Vao mandalo zay misy andihany anankitelo 4. Dia tonga dia rava io video io. Rava. Manambitamby le tompona video ty raha misy vola dia andana aloha nareo mba mandehana. Tinga amin'ny famelomanay vady aman-janaka e. Mampalahelo. Asana devo le kitsirano. Misy le poto amin'ny telefôniny reny zay fanombohanay azy. Akarina manao mahitsy amin'iny ny tongotra. Tonga dia miakatra zay. Sipika ohatran'izao. Zay mahita an'iny ka mbola masamiditra. Dia ho rarany azo azy. Tena ho rara. Fa misy tonga dia manaiky avy hatrany. Hoe tena karangah. Riavana. Sotra ny tompo. Resiny devoly. Babon'i Jesosy. Ary tonga manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana sy ny fanantenana. Sotra ny Jesosy. Fa ravany tahotra nampahory. Niala le karazana fampahoriana tao anaty.
misy fedanana, misy fifaliana, misy fitsarana. Afa mihitsy miaraka amin'ny Jesosy. Ho ataon'ny Tompo aminao koa zany raha manapa-kevitra ianao. Alleluia. Engany eo amin'ny batisa manaraka dia ianao ndray no ivoriana eto amin'ity toerana ity, miaraka amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ka ho atao batisa tokoa ianao. Alamin'ny fiainanao, regleo ny tokantranonao, avereno ny zavatra mety nangalarina, ary alamino ny fiainam-pianakaviana, mandehana amin'ny soram-panambadiana, dia mivavaha, manolora tena, manatona pasteur, mangatoro-hevitra, dia hitanao ho lasa lavitra ianao. Alonao aleluia mafy be tsika. Eto mpamaranana ny toritentsika zao. Andeha iverenantsika kely ilay karazana batisa fahadimy. Dia ilay atao hoe ny batisan'ny fanahy masina. Tena misy io. Batisan'ny rano, pasteur olombelona no manao batisa olombelona izay nafeno an'ireo fepetra ireo. Fa ny batisan'ny fanahy masina, Jesosy Kristy no manao batisan'ny fanahy masina. Mafy ny aleluia azafady. Batisan'ny rano, ndray mandeha tsy miverina. Ndray mandeha tsy miverina. Atao batisa zao 5 menadandro any. Dia iny ihany. Fa tsy afaka 5 taona ndray. Indray fa ndray batizena ndray hone. Tsia, ndray mandeha ihany. Fa ny batisa amin'ny fanahy masina, tsisy fetra. Illimité io. Baiboly mihitsy milaza, tsisy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho azy mangataka aminy. Tsisy fotoana io. Mety mamaton'alina, azony atao batisa amin'ny fanahy masina ianao. Maraina, azony atao zany. Hariva, azony atao zany. Aty an-tranon'Andriamanitra, azony atao zany. Eny ankalalana, azony atao zany. Engane ny tsirairay avy amin'ity maraina ity ho ataon'ilay mpanao batisa ny fanahy masina, batisa amin'ny afo sy ny fanahy masina, dia ho veno ny hery, veno fahasoavana ianao amin'ity maraina ity, amin'ity tontolo andro anio ity. Halleluia. Jereo tsara tamin'ny andron'ny apôstôly Jona rehefa nanao batisa, teny mariana, zaho izy le manao batisa ho amin'ny fibebahana, fa avy eo ariko ilay mahery no izaha, tsy mendrika hitondra ny fehikapany aho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Dia io le nilazain'i Jesosy tao mivaky tentsika, asan'ny apôstôly toko 1:4-5. Melohan'ny akarany ho any an-danitra, voriany ny mpianatra. Jona ozy nanao batisa anareo tokoa tamin'ny fibebahana, batisan'ny rano tamin'ny fibebahana. Fa zao ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo rehefa afaka andro vitsivitsy. Alleluia. Alleluia. Niakatra Jesosy, verina tany Jerosalema, ny mpianatra, niakatra tao amin'ny efitrano ambony rihana. Dia nanomboka ny vavaka. Nanomboka ny vavaka. Inona ny zavatra niseho? Tonga ny andro Pentekosta. Nisy rivotra ny fofofofo, nanenika ilay toerana ny foridy. Nanaraka an'izay, dia nisy lela maro mitaray nafo. Tena ny fanentana tamin'isan'izy rehetra tao amin'ny efitrano ambony rihana. Reny lela mitaray nafo reny, dia niparitaka, nipetraka teo amin'ny Petera ny anjarany, teo amin'ny Jaune, teo amin'ny Matteo, teo amin'ny Marka, teo amin'ny Luka, teo amin'ny Filipo,
Rehetrarehetra rakotra ny 12 lahy nandray ny anjarany koa ny vehivavy ry Maria Magdalena tonga tao feno afo nisy afo tena nomboka ny teny tamin'ny fiteny samihafa izy ireo arak'izay nampitenena amin'ny fanahy masina azy dia ozy ny baiboly amin'ilay andininy mahafinaritra dia samy feno fanahy masina izy rehetra. Alleluia. Vity ny Pentekosta iny fa nisy fotoana indray taoriana nivory izy ireo niangona izy ireo nidina taondray fanahy masina na mangy na meno dia famifeno fanahy masina izy rehetra dia hoy ny andininy ankiray niovitrovotra ny trano izay niangonany ho ataon'ny tompony zany amin'izao maray izao dia ho anao batisa amin'ny fanahy masina eto koa Jesosy androany nareo ery ambony ery ho feno ane andray ane irehetra ane ny ato amin'ny lehilahy rehetra ho feno vehivavy rehetra ho feno ny ankizy rehetra ho feno musicien feno ny any atokotany feno iritsika ve zany ndao tsika hifantoka. Alleluia. Tombotsoa amin'ny fandraisana batisa amin'ny fanahy masina zavatra vitsivitsy ny resahantsika dia hivavaka tsika lasa feno hery ianao feno fahasoavana zavatra tsy vitanao hatramin'izay lasa vitanao manomboka amin'ny fotoana andraisanao batisa amin'ny fanahy masina ny fahavalo tsy resinao hatramin'izay lasa resinao manomboka amin'ny fotoana andraisanao batisa amin'ny fanahy masina ny lalana ny katona teo anoloanao isokatra ho azy rehefa mandray batisa amin'ny fanahy masina ianao. Amen. Miala ny ankiviana, miala ny fahaketrahana, miala ny tahotra dia misolo fahasahiana, misolo filoana, misolo fahatokiana n'Andriamanitra. Ary tiany lazaiko farany ianao dia tonga olona feno fahefana sy hery ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Zay devoly avoakanao manomboka androany ivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zay aretiny vavahanao manomboka androany tsy mila rizariza teny raim-bava dia ho sitrana. Amen. Ary ninona blokazy eo anoloanao dia andrositsy amin'ny tahotra ianao satria izy no anorotoro ny varavarana varahana anapatapaka ny hidivy andravina amin'ny kitotony eo anoloanao mba ho tonga tany lemaka azo diavina. Dianao Jesosy, anampy anao izy androany, efa vonina eto izy miaraka amin'ny fahasoavana be dia be, efa io akaiky ny sœur io izy, io akaiky ny frère io izy, ary amin'ity androany ty mafaly amin'ny teny aminao, anangana anao izy, ampahery anao izy, anasitrana anao izy, ampitafiery vaovao anao ndray izy amin'ity maraina ity. Halleluja. Halleluja. Angamba nangatsitsika ianao varimbarina ohatra matimaty ny fanoloran-tena dia indro ianao atao hoe mandroso tsy mandroso, atao hoe miemotra atao mbola tavela ihany fa matimaty. Irehetra amin'izay ianao manomboka androany, irehetra amin'izay ianao manomboka androany. Lasa ny fotoana ataontsika hifantoka, tahiny Jesosy eny tsirairay avy, tahiny ny tompony eny isambatan'olona rehetra. Sangantsika aokania fuvao irehetra indra anduruni zavate eta sianira
ny afovao irehetra indray manana etaeta manana etaeta azon'Andriamanitra vangina indray ianao aza manaiky mihitsy raha tsy ataon'i Jesosy batisa indray ianao mibeba manatona ny tompo fanirina sy ny etaeta rehetra ekeo tompo alleluia alleluia oh kanifanay asandrato amin'ny lanitany tanany ankizy rehetra manandra tanana alleluia tovy zay sitrakao ekeo tombo zao fanafy zao avy Jesosy avy Jesosy okamela ianko amindra fo ianao alleluia tona mety androandro isanao eto alleluia alleluia do tsika ivavaka amin'ny fotsika manontolo sandrato amin'ny lanitra mihitsy ny fonao a efa eto zato ny fanahy masina amangy anao izy ameno anao izy anao batisa anao ndray izy aza manaiky maimaina rahala malala aza manaiky maimaina ranabavy eo samy mivavaka nareo ankizy kely ato samy mivavaka ny ankizy kely rehetra vavaka daholo ny ankizy kely samy mivavaka halleluia 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 avy Jesosy eo amela eloko amindra fo anaisitra ny fahotana anaisitra ny fahadosoana zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iantrao mamindra fo mamela eloko jereo nizaniza mibebaka miaiky ny fahotany manantona anao amin'ny etaeta sy mifanirina atsangano enao anangana enao anarina amty anio ity midina eto halleluia avy fanahy masino midina Jesosy ataovy batisa ny fiangonanao ataovy batisa ny olonao ataovy batisa ny zanakao lahy ny zanakao vavy tompo azavela isy alamaina faingana tompo halleluia samy mivavaka angataony afony fanahy masina samy mivavaka ka tsy voaka maindy ianao mbola misy tsy mahazo ny afony fanahy masina samy mitarahina valo amin'ny 570 ry fanahy masinao sitraka halleluia makasitraka fanahy masina halleluia sitraka sota Jesosy ry fanahy masino
sitakaye nifatungavana etua mwina raini pemidapo sifaswa vana raisina etua mina rituponi fana tena rituponi fana tena Noa azuna erifa uva efanai masino sita kai nefa tunga afare neta yetana afa ureni yetayetana belube belube ijaiza Ivanai masino sita Bona misy eto tsy feno tsy vita mipatisa amin'ny fanahy masina mbola mijerijery manga tay ianao amanga ianao ny fanahy masina dimy amby dimapolo sy dimanjato dimy amby dimapolo sy dimanjato fanahy masina meo aina vao aho arareto raha lasana bavy eto ny fanahy masina eto ny fanahy masina amanga ianao izy Alléluia. Fanahy masina tiako ianao fanahy masina fanahy masina fanahy masina Dayetana ifa naikiza mitine nao fenu yao fenu yao Alléluia Fanahy masina fanahy masina fanahy masina fanahy masina tareoa nefa entenao taentenao sifa alalana torosainao torosainao anariko ao tavy amin'ny lanitra ny tananao
avy amin'ny lanitra ny tananao. Ampiekeo ny fahotako rotono iny fanahikeo azy ilozanao aho. aza ilaozanao sauti sulalana fana inifa suhavano. Maka toerana isika. Haleluya. 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 Ampiekeu ni fahotako torotoro iny fanahikeo aza ilaozanao saudy solalana fana inifa suhavano. Amen. Haleluya. Haleluya. Mafimafy ny haleluya. Mafimafy ny haleluya. Overin'Andriamanitra indray ny fahatsapanao. Haleluya. Raha marary ianao efa sitrana sahady ianao. Tsapanao mihitsy hoe misery ao anatinao. Tsapanao mihitsy hoe tianao Jesosy. Oh, efa miferin-dalana ianao fa naverin'i Jesosy indray. Tiany ianao, tsy fony ianao, entiny any an-danitra ianao. Amen. Teraina ny Tompo. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra isika. Nomenjana ary toky any. Sy eo amin'ny mpiromo mitandrina EC. Mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fobe. Nitondra antsika n'izany tenin'Andriamanitra. Omban'ny fahasoavana izany. Alleluia. Haleluya. Mahereza amin'izay. Mahereza amin'izay. Ianao io tsy verin-dalana izany ianao. Itsena ny Jesosy Kristy eny amin'ireo alanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anary ianao izany Jesosy. Na dia misy fahalemena eo amin'ny fiainanao, afaka io androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary efa nafahany Jesosy izany. Haleluya. Mety tsy tianao manodidina, ala amin'ny fiarahamonina ianao. Ny fiarahamonina manao hoe roa ihany io, Jesosy tianao. Fanahy masina tsy manary ianao izany. Zanako izy io, zanako tsy anary an'io tiako, tiako. Haleluya. Teraina ny Tompo. Milohan'ny irositsika amin'ny fandarana manaraka. Saotra ny Tompo fa voafitana tsara amin'ny fotoana. Tsy lava ny toriteny amin'ny 1:10 sasany izao. Raha izao zany mitoy amin'ny 12 tsika na mahery kely mety mirava raha sitrapon'Andriamanitra. Aza maika mirava zany takio ny herin'Andriamanitra. Aza votra ny herin'Andriamanitra efa azonao. Alleluia. Zao ny filazana aloha lalala zany mamira rehefa feo am'le rehefa milatsaka ato amin'ny pasteur dia lalala ny manao an'le fanetanana sy le hira ao anatin'izay. Manaraka izany dia alohantsika aloha sady efa nahery ianao iny fijona vavolombelona anankiray tsika aloha. Ny anankiray rarifa zay anankiray rarifa. Nisy taona nanao fitoriana amin'ny filazantsara teto
vatomandry tamin'ny andro ndray amandreny pastera Norbert dia nisy fitoriana amin'ny filazany tsara natao tao amin'ny trampokon'olona nisy malemy mitsangana tamin'izany eto izy amin'izao fotoana izao ary nyteny tampoka izy manao hoe mbola tsara koa izy pastera toky mbola kelikely izy tamin'izany alleluia dia alao metsika fitsoina vavolombelona foy izy foy dia foy ao anatin'izany dia aveo tsika miroso amin'ny fandarana manaraka manoso tompoko izay olona izay iny izy iny mbola somary mikitsinga kely izy maimaika mihitsy izy ataovy mafy ny alleluia atsika tompoko rarive eto isy fahakakana eto androany zao misy fahakakana any anatiny andry efa misy olona sitranany nareo mifobe apisa eto ampiamasoandry fatomandry gitarinay ty fiangonany ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia za zao eo tena mieritreritra hoe Jesosy ty ve ho tsy mety atao ohatr'izao dia atao ohatr'izao dia asiana koa atao ampovoany zany ny azao tena mamay anahy mihitsy zany hoe atao hoana atao aiza ny olona le havana malala velona Jesosy Kristy ho tahin'Andriamanitra isika alors rariva le anankiray rariva frère zay rariva zao aloha tsika tianao an'le fanatitra afaro enoia azafady enoia ohatsika ampiny atao be masoandro androany ny fandoavantsika le linona moa azafady
Inona hoe? Aza taolo mpino be masoandro. Inona hoe? Ito klavietsika tena taony vinavinatsika tamin'io eo amin'ny 12 millions zay le izy. Anaty valopo zany le izy anaty valopo. Sao aloha ataotsika rariva iny. Rariva iny fa androany maraina. Androany maraina manana ray aman-dreny isika. Tena paherentsika. Tena jereo hoe taony fo be be ny zavatra manahira. Lozana fitiavana amin'ny vatomandry. Alleluia. Alleluia. Ary izy ireo raha andia azakazaka amonjy an'izany zavatra be dia be ala amin'ny izany. Jereo hoe fianaratsoa 4 kilometatra. Firy ozy pasteur tsy maintsy tonga any pasteur anao. Alleluia. Aza mbola sokafana amin'ny poketra anao aloha zany mbola tsy miteny sokafa amin'ny poketra. Androany ho tahian'Andriamanitra ianao. Ianao ty teniko ty. Misy eto olona tena ho tafavoaka ny fiainany. Misy eto olona vitatrano. Misy eto ho lasambony. Vatsabany. Dia zao raha itsika ireo, tsika familina, raha tsika ireo samy manokatra ny tanantsika tena manao an'izay mety. Samy mba mitondra voandalana ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Ho atokatsika zao samy mitsangana daholo. Tenenina kaikanao samy mitsangana daholo hoe. Tsy misy mipetraka mihitsy na dia ray hoe zay manisy opaminany dia tohizo andray valipity. Mety firenao mody io. Sange ody zao anao miracle amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fandolo ho fiainotsika boaty eo ampovoany eo. Amen na be zany. Alleluia. Misy mpanompon'Andriamanitra ao nandeha lavitra. Zao mpanompon'Andriamanitra namana eno kely fatra vatomandry atokatsika ho an'ny vahiny eo. Alleluia. Alleluia. Zao nanaovantsika anazy ary. Zao sera talohantsika rehefa manao mbola tsy mivavaka manao iraka manao famadihana manao adidy. Manao adidy. Mba sokafin'ny tananao, sokafin'ny fonao Jesosy tena mba anao raha lasiana bavy ao. Jereo le olona omenao le zavatra. Jereo le olona manao meko an'ity ve? Kosy Jesosy anao an'ity mihinao fa izao ho tahinao. Alleluia. Dia ataonay sira lalala tirity mekaratenao azafady. Ekeko. Alleluia. Alleluia. Dia zao natao andraso loha la matsara. Asio lalana ato azafady. Asio lalana ato. Tena kizy tsisy metsika nareo. Asio lalana ato. Dia zao sera eno azafady. Tonga dia mandeha zany any amin'ny farany indrindra any fara be aloha miditra voalohany mankaty am-piangonana dia mandatrakato aloha miverina amin'ny plasinareo dia tapitra any ao fara ao dia mandehandeha atao ampovoany ato manontolo ato dia mandeha tsara milahatra tsara tahaka ny tenin'ny Josoa hoe zao mibaiko lara tsara. Alleluia. Fandresy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Zay dia vita ny anabavy dia nareo ambony ao azafady tro azafady alamiko tsara tany amin'ny vehivavy dia miditra neny atao ambany ato nareo farany. Zay aoara lalala ataontsika izay vavaka fotsika mba hitahian'Andriamanitra anao ho tanterahan'ny tompo aminao le teny manao hoe zay manisy opaminany andray valipity ampaminany. Tompo tahiny olona zay manokatra ny tanany manokatra ny fony ianao hita azy Andriamanitra ianao mba saotra tompo. Amen. Aoara ekeko. Ny any atokotany mandeha aloha. Toa dia mitsangana. Malakilaky eo. Malakilaky tsika. Ekeko.
Hasina azafady Yekeko Nyaranjana namina Ari Yanao no safedekyo Resilata Ifoko sisakyo Ye fababuna Yanao laitupu nifuku Yeke kumadakiza Chataka lucu solocho tesosio yananua Yanao laitupu nifuku Yeke kumadakiza Chataka lucu solocho tesosio yananua Utayina Andriamanitra ianao Inoa mafisikyo Nifuati fanekena Sawa nao ianao Yanaua Ani umandakiza Tampanure nitanaku Teris aarita Ulalipa katwampuku Nifi yavanana Yanao laitupu nifuku Yeke kumandakiza Chataka lucu sulucu tesosio yananua Yanao laitupu nifuku Yeke kumandakiza Chataka lucu sulucu tesosio yananua Ataovy sy azo ny tananao atao fotahin'Andriamanitra ianao Inoa mafisikyo Nifuati farekena Izawana Yanaua Ani umandakiza Tulasure nitanaku Dari suarita Ulalipa katwampuku Nifi yavanana Yanao laitupu nifuku Yeke kumandakiza Chataka lucu sulucu tesosio yananua Yanao laitupu nifuku Yeke kumandakiza Chataka lucu sulucu tesosio yananua Alléluia. Tovy mafimafy ny alléluia. Fantary tsara fa ny fanonoranao sy ny fanomezanao oneran'Andriamanitra izany. Keraina ny tompo raha lasa anabavy. Alléluia. Mamiko sitraky loatra ianao. Fa firy moa zay zafady? Mamiko sitraky loatra. Firy moa zay zafady? 1108.
Lilla savet. Kulote zaina tauna wa raskalu abekar kel klia zafat O satu mandian tsike satu mravravufu tainy tompo. Hallelujah. Hallelujah. Mandeha malakilaky kely tompoka azafady. Mandeha malakilaky kely tsika. Mandeha malakilaky kely miaramila ny Jesosy. Mami chiusita kulote zaina tauna warirai nini safidana nawa natsangana uzana kau o yindisi zinuna muwa nitahatamina fa Yenitsi takatwisani amikyu tiyayana Chadinuku nitupu Nyatila vaka nyatina wa Anotitena kanuvevu Ninaitana Atao patisy vehivavy lehilahy tonga dia ary ambadika mivavaka malakilaky tompoka azavatsy ao amin'ny salon vainakeliny ao amin'ny salon andasy isika tiaka moramora zany are tiaka moramora ary misy mitarika ireny olo ireny tompoka azavatsy misy mitarika ireny olo ireny tiaksika ary mamikositakulote zay nataona warina Denisientenjana tauna namunzini fiainaku urinjita panuta la vitana fauketini tatsangana fiadana silanita Nyatinawa anetitena kaluvevu ninaitana Jano puto puapa na anana sampinifu Vayana nuara hikwa minyanduku Chadinuku nitupu Nyatina vaka Nyatina wa Anotitena ukarubevu Inaitana Jano putu puafa Na anana Sampinifu Inyaduku Vayana waraikwa Inyaduku Vayana waraikwa Inyaduku Hallelujah.
fitiavana tena hafa mihitsiny no nitiavany Jesosy atsika. Vehivavy tonga dia ato vehivavy le pasteur tonga dia makany. Fa firy zay azafady mialatsy indrindra sy mamatatity. Malakilakely tsika, malakilakely tsika balaza be ny fotoana. Miazakazaka kely tsika fa mbola be dia be, mbola be dia be. Malakilaky tompoko azafady. Raha Daniel omba manampy kely endrala. 1138. Ty micro ty, to dia mantsi ao e. Tsy maninona. Alléluia. Mafimafy ny alléluia tsika. Misy anabavy eo matezeo ny voaony ao sapanapitery, sapanapitery. Feo faharoa. Feo faharoa ao zafady. Fitiavana tena fa mitsy no nitiavany Jesosy ahy. Fitiavana tsy misy takalo, fitiavana madio tsy manamparo. Babony Isaia tsarany, ka nanolotra ny foko azy. Tsy erika hijery fitsony, omaly aminy tsy hampirafy. Nomeko ary Jesosy ny foko, izy no saka iza no fidiko. Mafiorinao aminy ny finoko, izy no ny malalako. Nomeko ary Jesosy ny foko, izy no saka iza no fidiko. Mafiorinao aminy ny finoko, izy no ny malalako. Asitsika beka lore. Mpakaka izy ka usambatra eo anilany. Ahity zany tena endriny, ufaly aminy fanatrehany. Ny fahoriny izay nanjoay, le tsaroko tena maivany izany. Fa miaraka tondra mito izy, tena fapoa mananasy. Nomeko ary Jesosy ny foko, izy no saka iza no fidiko. Mafiorinao aminy ny finoko, izy no ny malalako. Nomeko ary Jesosy ny foko, izy no saka iza no fidiko. Mafiorinao aminy ny finoko, izy no ny malalako. Ravo andama Manalina ny foko, enti andalam-pivahiny ana. Sapako ny tanany iza ny tazana, yage feno fampiana. Haleluya, haleluya, atuana tito Jesosy. Ka ny zava-miafiny tena fahasambarako, dia ny mpampiona amiko. Feno tazany foko teo aloha, dia niatoraka teo atombonia. No afany ahokano mely viadanana, tamaka ny molona fata. Aleluya, aleluya, atoana tiko Jesosy.
Kani zava-miafiny tena fahasambarako teny mpampiononamiko. Miara-mandeha amiko naizanaiza Jesosy faly toy ny vorokely afaka ifanahy no mitarika sy manapaka afaka ny fanahiako. Haleluya, haleluya, atoanatiko Jesosy ka ny zava-miafiny tena fahasambarako teny mpampiononamiko. Eta ny zavatry ny tany mahasintona ny foko pitsony fanovany ho maray mba ho vaolay alina satry tonga ny mpampionona. Haleluya, haleluya, atoanatiko Jesosy ka ny zava-miafiny tena fahasambarako teny mpampiononamiko. Alléluia. Alléluia. Ano ira farantsika dia midina zao nareo ny ambony aloha ny ankizy tsy midina zay ny ankizy tsy midina fa aloha ny lehibe daholo ny midina tsy maninona fa tamin'ny ny volanareo ankizy kely zay dia miendry sary nareo fa aloha ny lehibe ny midina ny vehivavy lehibe lehilahy lehibe ao ara ilalala malakilaky tsika santatra sahady. Halleluja. Ataontsika marisitsika tsara voninahitra Andriamanitra, ataontsika amin'ilay fanaovana azy ilay izy. Rahalahy maintinandro falifaly mihitsy izy. Halleluja. Raiso tanana anao kaikinao. Aiza miteke! Nasolombarina tsara ny clé hoe. Alléluia. Malakilaky tsika ny ambony tandremy menjery midina moramora. Petraka tsara nareo ankizy. Malakilaky tompoko. Aiza ny pasteur anapao zafady? Pasteur anapao. Santatra sahady mewahiratizay jana pifaliana anatealina Sultanana, Yevandikinga, Ezekavitiki, Izakuri, Ewakakina, Papanu, Puri Kristi, Yaranalana, Yaramazaka, Amini Jesosi, Sufinaranu,
akona kotari Raisotanana ewantakina kajere kamisuki Sizakuri ewandilana vapadu polekesi Yarabalaka yaramandaka Amini Jesusi Zufinaranu Utafinasu Utunga kotari Bindi farani Paizuru sia arita Ata bindi farani Raisultanana Dewalikina Kadere Kabisiki Sizakuri Dewalilana Papadu Puri Kristi Yaramazaka Yaramazaka Sufinaranu Utapitasu Atunga kotari Sutanana Ewantakina Kadere Kamisiki Sizakuri Ewalilana Papadu Puri Kristi Yaramazaka Yaramazaka Amini Jesusi Sufinaranu Utapitasu Utunga kotari Irat panadana Ituninanuna Yanaka Sizakuri Dewalilana Papadu Puri Kristi Yarabalana Yaramadura Amini Jesusi Sufinaranu Ilalinasu Udura Raisultanana Ewantakina Kazere Kabitsiki Sizakuri Newanilana Papadu Puni Kristi Yarabalaka Yaramadura Amini Jesusi Sufinaranu Ilalinasu Amuna Dotari Sufinaranu Ilalinasu Amuga Dotari Alléluia. Ya, iroso amin'ny fandarana manaraka avy hatrany isika dia ny batisan'ny rano ho amin'ny fibebahana ho famelan-keloka. Alléluia. Mety ngamba misy vahiny eto sambany vao mahita an'izany atao hoe batisa ara-baiboly zany. Manasa anao zay mino fa mazava dia mazava ny tenin'Andriamanitra izay nitoriany ray aman-dreny teo. Ara-baiboly ato amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy dia zay rehetra hitanao ato dia zavatra azo hamarinina ara-baiboly avokoa. Alléluia. Noho izany andaontsika hivavaka ary aorianan'izay dia miomana avy hatrany
ary afaka mandroso avy hatrany ireo mpanompon'Andriamanitra izay anao batisa amin'izao fotoana izao. Vavaka isika mba ho tahin'Andriamanitra ane izany fotoana izany sakramenta lehibe ara-baiboly ny batisan'ny rano. Angataka amin'ny tompontsika hoe Jesosy eo mba izy fanatrehanao magaga ane izany. Ary tsy andevim-belona ane, tsy hoe olona velona amin'ny fahotana, fa zao tena olona izay maty ary atsangana indray aho velona ao amin'ny Kristy. Alleluia. Sika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao tsangana tsika tompoko hivavaka, tsangana tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, taizy rehetra taona eto ny batisan'ny rano, fampianarana izay napetraka ao anay izany mba ho tanterahana fa izay mino sy atao batisa novonjeny. Engane ho batisa miavaka anety batisa androany ity, ho batisa feno no fanatrehan'Andriamanitra, ho batisa feno no fanambinanao, ny fitahinao. Jesosy tompo, ianao no ampahery ny tsiraray avy na iza tonga eto amin'ity toerana ity. Misaotra indrindra Jesosy tompo. Alleluia. Matoky sy mino anao izay fa ianao ane tompo anamarina izao batisa izao amin'ny alalan'ny fananao masina. Tera sy ny lazany ao anao rery ihany. Misaotra indrindra ray masinao. Alleluia. Amen. Samy maso toerana tompoko. Anao iray isika eo am-piomanana irosona amin'izany batisa izany. Mangataka ny frera lave hatrany mba nampy amin'ny raha fiterana ho voninahitran'Andriamanitra. Ndao ataosika ny raha fiterana hoe manapa-kevitra ve ianao anaraka an' Jesosy ka tsy hiverin-dalana. Valo amin'ny 50 sy 300. Engane tsy izy rerery ny anapa-kevitra ho an'i Jesosy fa izasy ianao na efa batisary na efa vita batisary tsika dia andao anapa-kevitra hoe amafisiky fanao an Jesosy eo na dia tsisy namako azy. Teka sika rehetra andalo hiteka daholo teka sika rehetrarehetra hiteka daholo voninahitran'Andriamanitra. Jesosy ao kasi veridalana manapakeri jao izao manapakeri jao izao anarakani Jesosy ao kasi veridalana. Teka sika tompoko, teka sika meu voninahitra Jesosy. Zao tontolo izao anivoko, zao tontolo izao fa Jesosy no eo anoloko ka tsy verin-dalana. Anivoko zao tontolo izao, zao tontolo izao anivoko, zao tontolo izao fa Jesosy no eo anoloko ka tsy verin-dalana. Teka sika tompoko meu voninahitra Jesosy samy teka raky izy teka ny ray aman-dreny rehetra sika eny ambony eny. Namako aza raha dia tsy misy ho namako aza anazan-tany Jesosy ao ka tsy verin-dalana. Tsy misy ho namako aza raha dia tsy misy ho namako aza anarakany Jesosy ao ka tsy verin-dalana. Alleluia. Anao aleluia mafelo tsika rehetrarehetra. Misy fanontaniana petraka aminareo amin'ny rahavavy. Eno tsara amin'ny fanontaniana, eno tsara amin'ny fanontaniana. Efa mibebaka tsara fianareo amin'ny rahavavy. Efa nandray an'i Jesosy tompo monjy ny tenanao manokana. Izay mirahalahy kosa manao batisa aminareo
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanahy masina. Alléluia! Na dia tsy tsonamako azy. Teka sika rehetra tompoko. Na dia tsy sonamako azy anaraka an Jesosy atsy iverina. Tsy misy onamako aza. Na dia tsy misy onamako aza. Anaraka Jesosy aho ka tsy verina. Na dia tsy misy onamako aza. Na dia tsy misy onamako aza. Anaraka Jesosy aho ka tsy verina. Deka sika meu voninahitra Jesosy. Ianao fanontaniana efa mibebaka tsara venareo amin'ny ravavy efa nandray any Jesosy tompony tenareo manokana no ny finoanareo sy ny fekenareo ataony abatisinareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanahy masina. Alléluia! Batapakevitra ve ianao e? Teka sika tompoko. Tapakevitra ve ianao? Batapakevitra ve ianao? Anarakany Jesosy zaho ka tsy verin-dalana. Batapakevitra ve ianao? Batapakevitra ve ianao? Anarakany Jesosy zaho ka tsy verin-dalana. Misy onamako aza. Na dia tsy misy. Tosika mafy dia mafy tompoko. Iaho ka tsy verina. Na dia tsisy onamako aza. Dia tsy misy onamako aza. Na dia tsy misy onamako aza. Anarakany Jesosy aho ka tsy verin-dalana. Alléluia! Efa mibebaka tsara ve nareo amin'ny ravavy? Efa ndraisinareo ve Jesosy mpamonjy ny teninareo manokana no mifekenareo ary izay manao batisanareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanahy masina. Anaram-baovao manandazy. Ira va dimy am'zato. Teka sika tompoko. Anaram-baovao manandaza. Anzaraku Piupini anteli majupia Paparu tirai rumuti Antarambau manandaza. Anzaraku Efa mbebaka tsara ve nareo? Efa ndraisinareo ve Jesosy mpamonjy ny teninareo manokana no mifinonareo sy mifekenareo ary izahay manao batisanareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanahy masina. Alléluia! Toiza sika trany taona ety ny jaliny. Deka sika rehetrarehetra. Sika ny ambony eny deka sika. Ety ny jaliany
fantatro raha mivoa lay boky iray hitako voasoratra ny anarako anaram-baovao manandasa anjarako miopinianjely mandrobe akavavano tera momote anaram-baovao manandasa anjarako avelany eloko kawananda etangaty anitsony. Alleluia. Efa mibebaka tsara venareo amin'ny rahavavy. Vonona venareo naraka an' Jesosy mandrapatapitra ny farafofony anareo. Vonona venareo tena andao amin'ny fahotana tanteraka. Noho ny fononareo sy ny fekenareo zay manao batisanareo amin'ny aran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Alleluia. Mafimafy alleluia sika. Toiza sika tanira fiderana tomboka. Noho ny asoavany dia voaponjy aho. Ny asoavany voaponjy aho. Diaka sika diaka sika. Raha mivoa lay boky iray hitako voasoratra ny anarako anaram-baovao lay nandasa anjarako amteny mandobe akavava lay momoty anaram-baovao manandasa anjarako elo ita patsy anitsony. Tiaka sika tomboka. Samy mity tanana meo voninahitra Jesosy. No ny asoavany vavonjy isika. No ny asoavany vavonjy aho naiko afako tahao izao no fantatro ny rany no famondena anaram-baovao manandasa anjarako miopinianjely mandobe papano tiray no voge anaram-baovao manandasa anjarako voavela eloko kaoany anda eka kasy anetsone anaram-baovao manandasa anjarako miopinianjely mandobe akafapanotira roboty anjaram-baovao manandasa anjarako voavela eloko kaoany anda ihitra vatsy anitsony anjarako voavela eloko kaoany anda ihitra vatsy anitsony. Alleluia. Pati sara baiboly. Eno iaro fanontaniana. Efa mibebaka tsara ve nareo mirahalahy? Efa ndraisinareo ve Jesosy Kristy tompo fiainareo manokana? Noho ny finoanareo sy ny fekenareo zay manao batisanareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Antany angamby anao inona mampifalifaly anao? Ira faraky ambe folona ataotsika. Anotany angamba iandaka Diaka sika leva tompo. Eno nano antony mampifalifaly
falhana. Já não falo com ele. Já não avalie que já vacina o fantasma. O número cá se fará feliz sou. E se tá de suari filho para cureti. Mani jatuku, sumena tani, manda mani tu. Eno saran fantanina ra frere. Evan beba kasara dena romrala. Evan rasinareo de Jesus o tupsi pamunze mtena no manukana. Non fununareo sen feke nareo a, sema no patisanareo am nyanara an raisen zanaka ar fanamasin. Alléluia! Alléluia! Pisa sikatan. Yefta ngambe na wewe ndala na numfafa. Tiswa nefsan. Yevita ngamba ya anawe. Samba chaya na. Deka sikatan. Sabim tetana tsaya. Tiswa nefara izan vafitya. Adi amani tatupu, sumbena tani wanda mani tu. Hallelujah. Eno yar fantanina frere. Evan beba kasara dena romrala. Evan rasinareo de Jesus o tupsi pamunze mtena no manukana. Non fununareo sen feke nareo, sema no patisanareo am nyanara an raisen zanaka ar fanamasin. Alléluia! Yefta ngambe na kailasa we simba misiak fe on fiaina. Deka sikatum. Yevita ngamba ya nauka anawe. Simba misiak fe on fiaina na. Simba misiak dive. Ameniaina. Sila famis faurina ita. Sila famis faurina itako. Ne faze sosi. Adi amani tatuku, shumena tani wanda mani. Yefta ngambe na we. Yevita ngamba ya nauka anawe. Asante ya kela safa mane. Timbambisi ya diveye wa mini fiaina. Sikere tarana tumko. Swane faraiza fafitya vananira irikuyana ananana fofa Asikeretar Deshetale suare Mio marakurete Adi amani chatupu Chumbera tane wajamane cho. Alléluia. Alléluia. Iza no mifaly tonga teto amin'ny toerana itis. Ohatrany tsy taihody zany mihitsy ianao. Ohatrany tsy nono zany mihitsy. Ho anareo ino atsika tsara. Sene, sene ngolo izy. Masamy tegny gasy. Oh,
andretsika Jesosy. Nana fanapakefo samino para misy batisa manaraka mba anatiny ianao. Alleluia! Sotra ny tombotsika e. Sotra n'Andriamanitra sika natafitandreo 80 menadara eo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia raina Jesosy Kristy. Hitanao tsara zay fa maritana batisan'ny rano, tsy batisan-jazakely, fa batisa olo dehibe mafantatra tsara mihitsy mihaiko mifahotany efa tena matotra tsara no atao batisa dia resy lahatra ianao. Ohatr'izao ny endriky ny filazana ambara amintsika satria efa lasa ny fotoana. Mbola mamerina ny fisaorana sy mifakasitrahana ho andreo ray aman-dreny nampaherentsika tamin'ity tapany voalohany ity. Mbola misy ny tapany faharoa. Mafimafy ny aleluia antsika. Ohatr'izao ny fandaram-potoana aloha tsy misy zany le fivoriana ny teneniko maly zakaiko maly hoe amin'ny roa sasany dia veotsika amin'ny enina indray verina eto hitako hoe reraka nareo. Tsy koa mba reraka nofy ihany antsika fa iza mandamy matsara ny entina miady. Fa zao amin'ny telo sasany, amin'ny telo azafady, amin'ny telo efa tonga eto daholo tsika menakavy rehetra rehetra. Taovy mafimafy ny aleloia. Dia sapanapidera avy eto Vatomandry tsy mahazo manao taratara. Sapanapidera avy any Lakaesta, sapanapidera avy any Tomasina, sapanapidera avy any Evetanamanga, sapanapidera avy Ambilakely, sapanapidera rehetra zany mpanompon'Andriamanitra lehilahy vehivavy anafanany setry ny hira figarana isika miaraka amin'ny frera lalahy. Sapanapidera avy any Bevalala. Any an-drala malalako. Stella Valérie, alléluia. Zay dia hotahiny tombotsika. Fanamariana eno kely azafady. Enoia. Aty jerevana. Alléluia. Zao anitra na ny mpitondra fivoriana. Mariany etonana hoe mpanompon'Andriamanitra tsika tsisy mpanompony devoly fa misy sokajiny izy io. Misy manko olona mandray vilana za mpanompony devoly dia losa andeha fa mpanompony tompo daholo tsika. Fa misy zany le hoe mpanompon'Andriamanitra voatokana izy natson'Andriamanitra manokana izy anao ny ministerana fitoriana amin'ny filazantsara io ampahery anao ame sakafo ara-pananao. Zay natao hoe mpanompon'Andriamanitra. Eo an'ny MGM pasteur sy ny ray aman-dreny mpiangonana eto Bemasondro. Zay eto Bemasondro no mandeha any amin'ilay sakafoanana ary. Mariany etony tsy mahazo mitondra zanaka.